Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alahady faharoa ny volana aprily amin'ny enora maraina ka hatramin'ny alatsinainy fahatelo ny volana aprily. Raha ny sary hitantsika amin'ny zana-bolana saika oram-baratra aloha zany no tena mitoetra any amin'ny tapany avaratry ny Madagasikara iny ary tombanana mbola mitohy izay hatramin'ny rapisoanoany ny ilany atsinanana ihany koa dia saika miandry ny tandrivon-drahona hatrany aloha zany amin'ny ankapobeny. Tsy misy kosa ny fampitandremana raha ny toetrandro any an-dranomasina izay. Ny toetrandrosika roa ny ilany atsinanany anosy dambre hatrany Cap Est, anorana tandrivon-drahona ary ho avy atsimona atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ia malefaka zany ny tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny avy-nionja dia ray faingo 5 ka hatramin'ny 2 metatra. Cap Est hatrany Manoro, anorana tandrivon-drahona ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Ho avy atsinanana kosa izay ny atoandro ka ho 7 kilometatra isan'ora. Tiany mpanonjana anonja be ny ranomasina ary ny avy-nionja dia ray ka hatramin'ny ray faingo 5 metatra. Manoro hatrany Taolagnaro, anorana tandrivon-drahona mety Ranokotroka ho avy atsimo atsinanana ny rivotra na iovaova indraindray ka ho 7 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo kosa izany any amin'ny faran'ny fehimpotoana na ny alatsinainy maraina ka ho 9 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny avy-nionja ray faingo 2 metatra ka hatramin'ny 2 metatra. Hatratra 2,5 metatra zany manakaiky ny Taolagnaro noho ny alin-drano avy any atsimo. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, anorana tandrivon-drahona mahalana ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Anonja be na ahery ny ranomasina ary ny avy-nionja dia 2,5 ka hatramin'ny 2,4 metatra. Isy alin-drano avy atsimo. Morotsiraka andrefa ny anosy kosa Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, andrahona vitsy ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Hatratra 19 kilometatra isan'ora zany indraindray any amin'ny tapany atsimo. Ny ranomasina kosa dia anonja be ary ny avy-nionja 2 ka hatramin'ny 2,4 metatra. Isy ny alin-drano avy any atsimo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, andrahona mitsokotoko ary ho avy atsimo ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Hatratra 20 kilometatra isan'ora zany manakaiky ny Cap Saint-Vincent. Adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy-nionja dia aotra faingo 5 ka hatramin'ny ray faingo 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana tandrivon-drahona vitsy amin'ny maraina fa ho maina kosa rehefa atoandro. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra amin'ny maraina ka ho 9 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Itsoka avy atsimona avaratra andrefana kosa izay ny tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Ho tony ny ranomasina ary ny avy-nionja dia ho latsaky ny ray metatra. Amaranantsika azy Analalava hatrany Cap d'Ambre, anorana tandrivon-drahona mitsokotoko mety Ranokotroka. Itsoka avy atsinanana ny rivotra any avaratry Nosy ka ho 9 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra andrefana kosa ny any ankafa ka ho 7 kilometatra isan'ora. Ho tony amin'ny ankapobeny ny ranomasina ary ny avy-nionja dia ho latsaky ny ray metatra.